fiainana tsy azo idiverana ny eo fiakarany afaka telo volana rahela hoy professeur Jean-Louis Rakotombo. Vovolana firaisan-kina faratsio vonina iady ho tombotsoa ny vahoaka. Teleférika Analamahitsy manenjana ny tsy fanekeny ry masera mpampianatra ny ray aman-dreny. Faltafaraka aminao ndray tongo kilasy tongo vavy atao anatin'izao fampalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany totika manokana tany filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androan'ny professeur Jean-Louis Rakotombo manoloana ny filazana fa tsy azo atao ny miady hevitra momba ny mpitsarana avoaka n'ity androm-panjakana ity ekeny izany ho an'ny fitsarana ambaratonga hafa afa manarena kosa raha ny fomba fandraisan'ny HCC fanapaha-kevitra akanefa nampenambavany vahoaka malagasy. Tokony andiny tena aloha ny HCC raha manao ny asa ny ara-dalàna izay vao mamefy ny vahoaka tahaka izany ho ny fanazavany ity mpamagafaka politika ity. Germain Omenjanary sy Andry Rakotomalalo mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Manao interprétation izay voalazany lalàna ito amintsika ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka tsy tokony ilaza fa didy tsy azo ivalozana ny didy izay ho avoakany. Tokony ampiseho modely amin'ny fanajan-dalàna izy ireo aloha izay vao tokony hiteny izany hoy ny professeur Jean-Louis Rakotombo manoloana ny fitanisana ny andininy amin'ireo fehezan-dalàna manameloka ny fanaovana interprétation didy mpitsarana. Dia eto dia manontany kely fotsiny ny président ny HCC amin'izao fotoana izao tamin'ireny député-ny Mapara sy ny TIM tamin'ny 2018 21 avril reny nidina an-dalambe dia rehefa nidina an-dalambe dia ozy nareo tao amin'ny HCC manaova nareo gouvernement iraisana ao anatin'ny herinandro didy zany dia natao fa ina ao anatin'ny constitution misy an'izany manao zavatra tsy ara-dalàna ny HCC tamin'ireny manao zavatra tsy ara-dalàna tamin'ireny ny HCC eo izy mamoaka didy fa izy koa lasa médiateur ny ady zay atao ifanaovana ady politika zay ifanaovana ngany TIM sy ny Mapara ihany no parti politika teto Madagasikara tamin'ireny no ataonareo manaova gouvernement maromaritra iraisana ianareo reny tena tsy ao anaty constitution zay tsy maintsy micontester andrey fa tsy mety reny inona ao anatin'ny constitution no ahafahanareo milaza afaka miteny an'izany. Ankoatra izay dia nambarany fa nisy ihany koa fa nivana lalàna amin'ny feny fifidianana teto amintsika talohan'ny fifidianana ny taona 2024 ireny voaresaka tao anatin'izany ireo lalàna momba ny fandraisan'ireo kandida fa matsimbola avy any ivelany mba hitandrona ny fiandrianam-pirenena. Lany teny anivony anteny meram-pirenena io lalàna io saingy ny HCC no namoaka didy avy hatrany fa ekena ny fakana vola avy amin'ireo firenenekafa mandritra ny fampelezan-kevitra. Anisan'ny article 72, 73, 74 angamany hoe financement ny candidat anankiray dia tany mba hitarovana souveraineté dia niteneniny tany amin'ny laniny tany amin'ny assemblée nationale sy tany amin'ny sénat lo hoe tsy tokony azo financement avy any velany ny candidat. Tokony nataonareo tao amin'ny HCC averina any amin'ny mpanao lalàna izay hoe tsy mety ty fa dinio fa tonga dia novana le izy dia io lasa lalàna mikasika ny fifidianana amin'izao fotoana izao io manana ny document origine avy any amin'ny Sénat sy avy any amin'ny député zahay fa hafa no io code électoral loi organique mikasika ny élection amin'izao fotoana io la tapaka tany fa tonga dia novana fotsiny izao dia tonga dia nampiarina zany tsy mety zany. Taratry ny famefenany demokrasia ny fandrangarangany HCC ny andin-dalàna famaizana ho hiatrany ity mpanao politika ity manana zo ampiakatra izay tsy afa-po amin'ny raharam-pitsarana eny anivony fitsarana ary tsy azo edikevitra izany saingy raha misy tsy mety kosa ny didy ataony HCC dia angina fotsiny maloana izany taratry ny jadona ny zavamisy ho hiatrany i Jean-Louis Rakotombo.
Vaovao manodidina ny toe-karena tokony samy hanoman-tsaina ny rehetra fa iamafy ny fakarany vidim-piainana afaka 3 volana raha ela indrindra ho ny profesora Jean-Louis Rakotomambo androany. Tsy manana politika mazava momba ny toe-karena sy ny fomba ifehezana ny fidangany vidim-piainana ny mpitondra fanjakana amin'izao ka isan'ny antony mahatonga izany. Ankoatra izay ny vokatry ny fanaovana mbanin-javatra ny sehatry ny famokarana anatiny teto amintsika tato anatin'izay taona maro lasa izay. Germaine Omenjanary, Andry Rakotomalalatrany. Tsy ampiambambana no anamafisana fa iamafy ny fiainana hoatrehan'ny vahoaka malagasy afaka 3 volana eo raha ho ela indrindra hoy ny profesora Jean-Louis Rakotomambo. Tsy maintsy isy fisondrotam-bidy avokoa ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Olana fototra ny fahosan'ny famokarana anatiny eto amintsika. Ny volana atrehantsika ety no somary ahitana fiainany ny vidim-bary satria miakabokatra saingy tsy ahasana ny filanina mandavantaona izany. Ny vokatra fanondrantsika nefa tamin'ny taona dahiny sady ambany ny vidiny no tsy mahasana ny vola vahiny tokony hiditra eto amintsika mba hanome lanja ny sandany ariary hoy ny profesora Jean-Louis Rakotomambo. Raha ny vokatra vokaritsy eto Madagasikara za dia miteny ary manamafy sy mamerina fa io fambolena eto amintsika io zay atao eran'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny dia fiarikarena matiantoka lava. Raha totaliana tsara ny masokarena lany amin'ny fambolena io dia jerena ny vidin'ny vokatra rehefa avy eo dia maty antoka. Raha tsy hoe ahidina amin'ny 10 ariary isam-bolana angamba karaman'ny tantsaha miasa ny atsaha dia amin'izay fotoana izay mba hoe menahena ny masokarena nefa amin'izay fotoana izay any amin'tsizy ny karaman'ny olona izay miasa ny ambanivohitra. Ka izany tontolon'ny fiarikarena eto amintsika izany ao anatin'ny tontolon'ny fampivarotana eran'izao tontolo izao sy ao anatin'ny tontolon'ny fampiasana ny vola io dia na tiana na tsy tiana tsy maintsy miteraka krizy io eto Madagasikara, miteraka inflation ambony be eto amintsika dia tsy maintsy mizoga an'izany mimantra sarababem-bahoaka afa-tsy orinasa vitsivitsy. Ireo orinasa izy eto amintsika tadidio tsara fa sady angalana etra miampapana no sarotra be ihany koa ny ahafahana mandra raha eto amintsika na ny lalana na ny jiro dia sarotra ary lafo ny eto mamokatra dia izay no mahatonga an'ilay zavatra reo orinasa eto amintsika amin'ny ankapobeny dia tsy tafavoaka araka ny tokony izy fa mizoga n'ireo krizy maro isan-karazany, krizi-ndalana, krizin'ny famatsiana vanovelany, krizin'ny jiro sy ny rano eto Madagasikara, sarotra be ilay mamokatra amoindra koa eto Madagasikara. Ny sehatry ny fandraharana no tena hita fa mikorosofahana eto amintsika. Saika maty avokoa ireo mpandrahara malagasy, indrindra fa tato anatin'ny fitotoana izao. Ireo mpandrahara indo-pakistanais izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay avokoa no mahazo laka eto Madagasikara. Raha fitondrana te-anarina toe-karena ankoatra ny fanohanana ireo tantsaha tsirairay mba amokatra dia ny fanomezana sehatry ny mpandrahara malagasy izay tompo-tanindrazana ny tokony olo ara-pahamehana imasona. Mahakasika ny raharam-pirenena tokony mandamina ny fiainam-pirenena ny fitondram-panjakana satria tompon'andraikitra feno amin'izany izy ireo raha tiana ny ampandroso ny firenena. Hoy ny mpamakafaka ny raharam-pirenena Dany Rakotson raha nitondra ny fomba fijery mahakasika ny raharam-pirenena sy ny toerana misy any Madagasikara misy sehatra iraisam-pirenena atao anatin'ny fandarana dinika omaly mpitondra mahafantatra tsara ny marary ny malagasy ihany koa no ilain'ny vahoaka ho hiatra n'ity mpamakafaka raharam-pirenena ity. Mamitina ny fandarana mialy rary nombana sy Mathieu Princy. Tsy mahagaga raha anisan'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany Madagasikara. 27 ny taham-pahantrana teto amintsika tamin'ny taona 2024 araka ny tarehimarika navoaka ny Instat. Marary avokoa ireo sehatra rehetra eto amin'ny firenena, anisan'izany ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-toe-karena. Nambarany mpamakafaka ara-politika Dany Rakotson fa tompony andraikitra feno ary voalohany amin'ny zava-misy ny fitondram-panjakana. Raha tiana hoy ity mpamakafaka ara-politika ity ny ampandrosany ity Madagasikara ity, mila mandamina ny fiainam-pirenena aloha ny fitondram-panjakana. Zavatra miseho fantareo tsara daholo ohatry ny ahoana ilay malagasy, 70% ny mpamboly, nanaona ny fampianarana hatramin'izay. Dikan'izay zany ianao tokony manana an'ilay stratégie sy le politika entina hanatsarana an'izay aingana mba hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mampalahelo anie zany mahagaga fotsiny maninona le ray aman-drentsika tsy mahalala hoe ny ray aman-dreny tiako resahana eo ny fitondram-panjakana satria tompona andraikitra tanteraka mihitsy izy amin'ny mahafarany antsika. Tadidio tsara fa
tamin'ny 2003 tsika tamin'ny 2003 tena nanaraka an'le olona daholo tsika rehetra ary ny croissance économique jusqu'en 2006 tena exponentiel mialatsiny am'le terme tena niakatra be raha tiatsika zany ny ampatanjaka amin'ny firenena dia tokony miainga amin'izay ny fitondram-panjakana amin'izao fon'izao mandamina satria misy responsabilité amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandaminana ny fiainana eto efa samy mahita daholo na ndray aman-dreny ara-panana ndray aman-dreny ara-drazana na mpanao politika mpanohatra na amana hoe misy rafitra tokony alamy eto amin'ny firenena fa tsy mety mandray andraikitra an'izay le fitondram-panjakana satria miarranger anazy le système zao mba hijanonany elaela ao kanefa tsy miarranger ny vahoaka malagasy le satria me mahantra foana le vahoaka zany hoe tsika malagasy zany tadidio tsara fa miandry tsara n'le fitondram-panjakana volona ampandroso atsika ary ame vahaolana marina fa tsy taitaitra amin'le projet présidentiel nahitsy ihany koa Danira Koutson raha nilaza tao amin'ny fandarana jinika omaly fa fitondram-panjakana mitsinjo mahafantatra tsara ny marary sy ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainan'ny malagasy no ilaina isaky ny alatsinainy aorian'ny vaovao an-tsary no anarahantsika ny fandarana jinika eto amin'ny MBS. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray nitsidika siniona tamin'ireo vahoaka ato amin'ny komina Miandrarivo ny candidat tolotry ny firaisankina amin'ny distrika ny Faratsio nahitsy ny candidat nilaza tamin'izany fa vonina tanteraka ny tena nitondra ny etaetam-bahoaka marina eny anivo ny anteny miaram-pirenena manana zanaka akaiky ny fitondrana ity distrika ety nandritrizay 12 taona izay saingy tsy mahita ny olona n'ireo mponina ao akory izy ireo ka izany no antony tsy maintsy horotsana andraisana andraikitra ankehitriny Germaine Nomenjanahary sy Taiziniana. Nomenjanahary Ramilson na i président Mily no candidat officialy atolotry ny vondrona politika firaisankina ato amin'ny distrika ny Faratsio. Adidy goavana no miandry hoy ity candidat ity ka nroso tamin'ny fangatahantsodrano tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy ny tenany. Teto amin'ny komina Miandrarivo no nanatanterahana izany. Nanamafy ny tenany nandritra ny kabary izay nataony fa tena mijaly ny vahoaka ao Faratsio, ny lalana ratsy, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka, ny fanabeazana, tsy sazany zanaky malagasy ao antoerana. Fotoana izao ifoazany vahoaka ny Faratsio ka ametrahana solombavam-bahoaka tena iado any tanindrazana hoy ny fanazavana. Satria tena nijalo vahoaka tao anatin'izao satria tsy nahary fahalemana an-tany. Sahirana tamin'ny atao hoe famovosana, tsy nisy nijery, tsy nisy atao hoe zamba hoe fijerena ny tadima aty amin'ity komina Miandrarivo ity satria mahantra loatra ny vahoaka ary zay indrindra nanisany anankiray tsy maintsy hoe aleo aloha sofin-drano fotoana zao ametrahantsika le vokatry ny tany satria na izaho tenako ary dia manontany ny tenako hoe fa nahoana président Mily mbola vonona dia hirotsaka amin'izany dia hoy aho hoe tady vita maty fatimaty ary tena mba latsaka ao am-poloatra ny fitiavan-tanindrazana. Fantatro ny alahelonareo, fantatro ny etaentanareo, fantatro ny fijalianareo tena fantatro zany satria na ny antony hitako ny tsy fa ndresaka faratsindalana io tena niainako zany nandianako zany tsy tataraina na mavantatra an'izany eny ambony helikoptera fa tena ratsy ny lalana satria fantatro hoe entana na loloavina ny eno andeha hoanina ifampizarana dia Miandrarivo zay isitrahany vahoaka. Ijoro aho ho an'ny tombotsoan'ny Faratsio ho iatrany ity candidat ity. Azo atao tsara ny manovany zavamisy sy mamany olana maro lafy izay iainan'ireo tantsaha aty antoerana ho iatrany ny candidat Nomenjanahary Ramilson izay mitondra ny larana fahatelo ao anatin'ny beleta tokana ao amin'ny distrika ny Faratsio. Zany ilay tsy député mba tena ametraka paikady edina tsy fandripalemana satria amin'ny alina ianao miambina ny atoandro ianao tsy mahavita miasa fa mba rendremana fotsiny amin'ny zavatra misy eo amin'ny atafitsiko ny hoe tsy natoro tamin'ny alina ka za dia ame alalana anareo amin'izay hevitra rehetra afahantsika tena hoe inona ny hevitra na ahafahana miaro tena amin'ny atao hoe fiarovana na amin'ny zavatra rehetra zay misy azo ifanampiana ao anatin'ny lizy hoe zao ny hevitra président Mily mba ameo zay miaramila omeo zay andotsika anao dina andotsika mba hitady zazamainy tena zazamena zay ahafahana miaro satria mahantra loatra le gasy ka lasy famona toerana etsika satria nampahorina loatra. Nanamafy ity candidat ity fa tsy tokony ho voareborebo ny zavatra tsy havita roa andro akory ny mponina ao antoerana. Nolazainy fa misy fitondram-panjakana teto tatao anatiny 12 taona ary nanana solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny fitondram-panjakana foana saingy hatramin'izao na ny lalana miazo ity distrika ity aza manahirana.
Manodidina izay vaovao izay nanoho ny fampahafantarana ny vovonana firaisan-kina sy nijery ny olam-bahoaka tao Ambalavao Isotry. I Maître Antra Razafy-Manantsoa, kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany androany. Tena marary izay hoy ireo mponina. Akanisy ny antso sy fanentanana nataon'ny Maître Antra Razafy-Manantsoa manoloana ireo olana marary ny mponina ireo. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala Simano, Randriamalala. Tatatra tsentsina, tsy fandriam-pahalemana, fiakarany vidim-piainana, sationa ny zava-misy eny amin'ny boriboritany voalohany ireo. Velotaraina ny mponina raha nahita ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany. Maître Antra Razafy-Manantsoa nandritra ny fitsidiany sy ny fianoany marary ny mponina atao Ambalavao Isotry. Nareo asisano andrandrena ronono atavy sy rainga tsara lata zany foana navafa vahoaka teto andramizay. Ay nanomboka 2009 ka hatramin'izao. Palemana zao be dia be. Palemana mitranga aty aminay any raha tsy nindalana rehetrarehetra miloto rehetrarehetra. Zay zany tena mba angatahana mafy mihitsy hoe simba zany simba ny tontolo iainany tsisy fiainana manjary tsony amin'izao. Fa mangavy anareo dia miantso anareo zany zay mba hijery anay ty ambany tanàna. Manofitsika. Manofitsika. Firaisan-kina Manoloana izany dia nanentana ireo rehetra izay nifanena taminy i Maître Antra mba hisoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana satria ny fandehanana mifidy ihany ny vahaolana azahoana mamarana izao olana rehetra izao. Soratra anarana ozy izy ny seny dia tanterahantsika araparak'izay mihitsy fa sao dia hoe neny zareo no ampidirinao amin'ireny lisitra soratana reny fa raha ohatra mbola tsy ao ny ankizy na ny ao antsika ohatr'izao dia mandomaka misoratra anarana any avokotany zay. Mila be dia be tonga mifiditsika ny toraka ty. Zany hoe mbola afaka misoratra anarana zany makany amin'ny fokotany. Sao dia nendreo lasa betabeavitsika mila betsaka. Tahorin'izay dia nitokana ny poste de commandement ao Ambalavao Isotry ihany koa Maître Antra. Fitiavana, fanehoana firaisan-kina izao ary tena ilaina izany satria ady mangotraka no hatrehana. Poste de commandement eto Ambalavao Isotry moa zany tia dia nisaotra nareo indrindra mikarakara fa mariky ny fahavononana zao. Mariky ny firaisan-kina ihany koa zao dia miantehitra aminareo izahay ianareo koa nefa miankina aminay tsika mifameny vary sy rano tsika tsy mifanary na antsana tanàna fa hiaraka hitolona amin'ity ady mangotraka. Tsy ataontsika ady masina ity, tsy atao ady masina intsony satria efa tsy masina ilay ataony zareo fa ny ady mangotraka dia vonona amin'izany tsika ho an'ny firenena, ho an'ny tandrazana, ho an'ny malagasy satria Madagasikara dia ho an'ny malagasy. Zay zany dia mirahina daholo tsika rehetra. Mbola itoy moa ny fidinana ifotony ataon'ity kandida laharana 5 ao anatin'ny bilita tokana ao amin'ny boriboritany voalohany ity. Nanao fanambarana androany vehivavy Tima eto Analamanga fa vonona naraka ny fitsipika mifeny antoko-tsiky i Madagasikara izy ireo. Tapaka tamin'izany fa anohana tsy misy fepetra ny kandida ny firaisan-kina ny vehivavy Tima Analamanga. Asin'Andriamalala Simano, Randriamalala. Tsy misy afa-tsy ny kandida ny firaisan-kina Ereriany no otoana ny vehivavy Tima Analamanga raha ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Tsy mijanona eto Analamanga Ereriany nefa notoanana fa ny kandida ny firaisan-kina manerana Madagasikara. Manoloana fifidianana solombavam-bahoaka izay atao eto amin'ny firenena zany dia izay vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga ampahavehivavy anay izay mpandray anjara mavidrika eto amin'ny firenena sady maro anisy mahatsapa amin'ny fahasahiranana mahazo ny vehivavy zany dia manao fanambarana izay fa manohana tsy misy fepetra ny kandida atolotry ny vondrona firaisan-kina manerana amin'ny faritra Analamanga sy eny manerana Madagasikara mihitsy. Dia vonona zany izay vehivavy zany anao ny herinay iray manontolo ahafahanay manohana ireo kandida atolotry ny firaisan-kina ireo. Farajana ny fitsipika amin'ny feny antoko no aton'izao fanapa-kevitra izao oetra ny farazavana. Izay vehivavy loha laharana amin'ny tolona izay natao teto amin'ny firenena dia ary tamin'ny tolona izay natao ty rehetrarehetra zany maro anisy izany vehivavy zany. Misy ny ezaka ataonay vehivavy mba tsy handeha ila intsony ny fitantanana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria dia tena mahatsiaro mangiry-firy mihitsy izay reto. Mandeha ila satria ny mpitondra irery ihany zany no afaka manao izay tanin'ny kibony eto amin'ny firenena fa ny sarabebe-bahoaka zany dia manaraka ambokiny fotsiny noho ny tahotra. Dia eto izay dia manamafy
fa tena anao izay nierina rehefa ampantany le firaisan-kina ho firaisan-kina mafisiko tsara satria izay manaja ny discipline de parti izany vehivavy izany manaja discipline de parti izany hoe vehivavy timma izany dia ireo zany ny arahanay fantatra fa mahatratra 4 kely moa ny vehivavy timma manerana ny Nalamanga. Lafomba vaovao fa kosa indray 20 eo amin'ireo fanorenana ao amin'ny komina Ampitatafika no tsy manara-dalàna. Tsy ireo mpanorina tsy manara-dalàna ireo ihany anefa mizaka ny vokatra izany fa ny mpiara-monina amin'izy ireo ihany koa. Nanamafy ny lefitry ny ben'ny tanàna androany fa tsy maintsy andraisana fepetra izay olona miny tsy manara-dalàna amin'ny fanorenana ao amin'ity komina ity. Tena antoerana nanangona ny vaovao Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Isan'ny olana goavana ny tsy fahaizan'ny malagasy manara-dalàna indrindra fa tato anatiny 12 taona lasa izao. Betsaka ireo toerana no dibo-drano rehefa tonga ny rotsakorana. Zary lalan-kely sisa no mamakivaky ny tanàna raha toka tokony ho lalana azo andehanan'ny fiara. Zary tsy voafehintsonjy ny fanaovana lavapiringa fa betsaka ireo miorina amin'ny toerana tsy tokony isin'izany ka miaina anaty loto ny mpiara-monina. Antony ireny rehetra ireny ny fananganana tsy ara-dalàna. Tsy filamban'ny akory ny fitakiana fahazahoan-dalana anorina fa isan'ny fiarovana ny ainy ireo mpiara-monina sy ireo tompon'ireo fotodrafitrasa atsangana hoy ny fanazavany ny lefitry ny ben'ny tanàna etsy Ampitatafika. Zay no mahatonga an'ireny hoe lasa lala kely tsy mivatapaty sanatsiaviny vavaladiny lela no anorenana an'le tanàna dia araka le fitenenana hoe sanatsiavina hoe lasa tany sy tranotsy basinary fito izy le fitenenana sady tsy tian'ny mpanan-karena tsy takatsy ny mahandry tsy fantatsy ny madinika moa zany fa tsy hoe mpanan-karena tsy fantatsy ny madinika dia eo indrindra no ilaina n'le atao hoe prescription urbanisme satria tokony misy fepetra arahana amin'ny fanorenana na ny lalana aloha ray ny lavapiringa ny fanariana fako ny fanariana rano eo indrindra mahatonga ny olona hoe tsy mijery any mihitsy le commune tsy mijery any izy ihany nefa mahatonga an'izany amin'ny tsy fanarahana lalàna dia lasa io moa zany raisina mpanetsy tena be ny zay vokatra izay satria ny tena no mitantana dia tsy maintsy ijerena ny olana an'ireny fa amahana an'izay olana rehetrarehetra maro dia maro izay ny tena zava-doza amin'ny tsy fananana permis de construire le kalitaon'le trano mihitsiny zany hoe ny resaka raha teknika amin'ny fanorenana trano dia rehefa tonga ny cyclone tonga ny fahavaratra tsy manaraka an'izay le teknika izay le trano hoanina dia mirava. Raha ho an'ny komina Ampitatafika manokana dia manodidina ny 20,000 ny fanorenana ao aminy no tsy ara-dalàna. Raha ny fanazavana dia ny roborobo be zany tamin'ny fitantanana dia 8 saingy tsy maintsy nisy ny fepetra noraisina rehefa tonga ny ben'ny tanàna vaovao. Raha ny tany ara-dalàna ny tany ara-dalàna tiako teneniny hoe misy parcelle dia misy numéro parcelle asan-karazany moa fa ny taratasiny tsy vo azony be mpandova be dia génération par génération dia taranaka amin'ny fandimby dia sarotra ny anaovany an'le taratasina tany zany dia eo zao ny ataon'ny commune Ampitatafika rehefa ataony tanisa eo amin'ny 9 isan-jato eo no manao permis ato aminay reny na 20 eo mba tsy adisona. Raha hanao fanorenana ny olona anankiray dia ilaina aloha ny taratasy fananantany na ny certificat de situation juridique dia misoratra amin'izy le tany lova sa novidiana sa arakaraka le izay zany ny taratasy ilaina aloha resaka fananantany. Dia eo ihany koa ny prescription urbanisme et alignement zay alaina any amin'ny DLAT any eo amin'ny topographie zay miara-miasa ny aménagement des territoires ihany moa zany ny tena marina iny alaina iny mba angalana an'le araka le teneniko teo alignement sy ny prescription urbanisme mba ahafahany mera manome permis anazy arakaraka ny zay toerana azo anorenana sa tsy azo anorenana, firy metatra miara amin'ny arabe, firy metatra miara amin'ny rano, firy metatra miara amin'ny toerana hoe lalan'ny commune na lalam-pirenena arakarak'izay no ahafahana mamoaka permis an'le izy. Dia eo koa moa ny hoe plan n'le trano
plan régulier le construction atao zany ary koa ny plan cadastral na titre. Tsy afaka manao na inona na inona ny eo anivon'ny commune raha toka misy ny fahavoazana mahazo ireo mpanao fanorenana tsy ara-dalàna ho iatrany ny fanazavana. Izany anefa no isan'ny mahatonga ny olona sasany milaza fa tsy mijery azy ireo ny commune, kanefa ny fanorenana tsy ara-dalàna ataon'izy ireo ihany no mahatonga ny loza miantra amin'izy ireo indraindray. Fanampidirina amponja vonjimaiky eny amin'ny fonjana Tanimora io arivo io ny ministra sady senatera no teo aloha Olga Ramanatsoa raha ny voalaza dia raha ady tany tany amin'ny taona 2024 no anenjehana ity ministra no sady senatera teo aloha ity. Toy izao ny fanampanazavana makasika izay. Zavatra mitranga ety Tanimora zavatra mitranga ety Tanimora moa amin'izao fotoana izao zany dia misy didy izay navoaka ny paka manery ny ministra Olga Ramanatsoa hitazomina vonjimaika zany noho ny raharaha izay niseho tamin'ny 2024 tany tamin'izy mbola be ny tanàna eny Antsirabe. Dia gaga moa zany zay izy androany miresaka amin'ny vady aman-janany amin'izao fotoana izao hoe fa maninona no zao zany zavatra zany no mivoaka raharaha efa tamin'ny 20 taona lasa, maninona no amin'izao fotoana izao no misy an'izany didy mivoaka zany ary aingana be ilay izy satria raha tamin'ny maraina raha filazany vady aman-janany dia tamin'ny maraina tamin'ny 7 maraina izy natsoina teo anivon'ny paka dia niandry tao fotsiny hatramin'ny 4 hariva dia amin'ny 4 hariva tonga dia hoe ny anton'izao ianao dia tonga dia ampidirina ponja vonjimaika. Tsy misy zavatra hoe tena manana na zavatra mitraha hoe aingana be zany ny décision izay mitraka, aingana be hoan'ilay fianakaviana ihany koa no nandrenesana n'ilay vaovao ratsy toy izany. Dia izay no mahatonga ny eto hoe misy fandraisany amin'ny candidaturany mahasolombavambahoaka anazy any amin'ny Antsirabe voalohany ve ty raharaha ty, satria raha zao fahitana an'izao raharaha zao hoe maninona 20 taona teorina no misy an'izany raharaha zany no mivoaka. Dia ny zavatra nenjena anazy tamin'izy mbola be ny tanàna tamin'izany fotoana andro zany ary zany mino fa raha be ny tanàna zany izy tamin'izany fotoana zany tsy aka fanapa-kevitra tsotsotra raha ohatra ka resaka tany no resahana, satria hoe misy resaka tany le izy fa tsy maintsy misy idirana procédure makasika an'izany resaka tany zany, tsy maintsy misy idirana conseil municipal, tsy maintsy misy idirany olo-kafa ihany koa, zay vao tonga ny aminy zany zany raharaha zany. Ny aya zany tsy maintsy apetraka. Ny aya apetraka dia tsotra fa ao anatin'ny 2 volana teo zay mialoha ny anaovana ny fifidianana solombavambahoaka dia maheno foana antsika fisamborana olona na nametraka taratasy na candidat dia mametraka aya zany tsika ao anatin'ilay hoe tena izotra ho any amin'ny démocratie ve tsika sa izotra ho any amina didijadona. Zay zany ny aya apetraka zany anatin'izao sitomana sain'ny mpiara-mombona antoka zany ny PDF rehetrarehetra sitomana sainy ireo fianakaviam-be raisam-pirenena koa hijery an'ilay cas Madagasikara fa manomboka lasa ny sangy mihoatra amin'ny loha ao anatin'ilay zava-mitranga entintsika. Dia tsy maintsy manaitra zany zay, manaitra ary manaitra ny entité politika rehetra koa ndraika teo amin'ny fahamerana mba samy amondrona hery zany manomboka zavatra kazao satria misy ayaby tanteraka ny tena. Vaovao ny sosialy kosa indray mitony ady tsy ho fanekena ny fandalovan'ny teleferika eo ambony tokotam-pianarana sekolitsika sy ny fiangonana katolika etsy Analamahitsy. Efa nisy ihany fifampiresana amin'ny 4 ano nataony solitena ny sekoly tamin'ny ministra tompon'andraikitra 5 toizany mpitondra ihany ny fanorenana izay ataony nanamafy ireo solitena ny mpampianatra ny Maito Milaly ny solitena ny katolika fa tsy nisy ny fanadihadiana nataony tompon'andraiky mpanjakana mialohan'ny fampandalovana ny teleferika eo ambony tokotany sekolitsika Analamahitsy. Asin'Andriamalala Manu Randriamalala. Ny fampatalovana ny teleferika eo ambony fatra sekoly dia iteraka ny antsoina hoe pollution visuelle et mentale eo amin'ireo mpianatra ao amin'ny sekolitsika Analamahitsy. Nanamafy ny fandavany ny fampatalovana io tetikasa io ireo mpampianatra, ireo masera tompon'andraikitry ny sekoly ary ny ray aman-dren'ny mpianatra. Dia manohy sy manamafy ny fanoerana ny fampandalovana izany ligne teleferika izany eto ambony toeram-panabeazana misy ny zanakay. Fitakina izay efa natao teo aloha sy namafisina tamin'ny banderole ary mbola mafisinay eto anivony ankonam-panabeazana
ahitana ny fiangonana katolika, ny didek, ny solotena avy amin'ireo sekoly katolika Rahavavy ary ny sekolitsika Analamahitsy izay voakasika manokana, soloana komity VRM, vondrony ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mainty molaly ny sekoly tena eto. Fantatra tokoa mantsy fa ny fampandalovana ireny ligne téléphérique ireny amin'ny toeram-panabeazana dia mila ny fanadihadiana lalina, étude d'impact environnemental, satria tsy salasalamy fa hiteraka pollution visuelle et mentale ho an'ny mpianatra ary animba be dia be ny fifantohan'izy ireo amin'ny fianarana. Voasakana ihany koa ny vila fanitarana amin'ny fampiakarana riana ny sekoly noho io fanaovana ny lalan'ny ligne téléphérique io izay ina fatratra andalo eo ambonin'ny sekoly sy ny fiangonana ekarana Analamahitsy. Voahososo tanteraka izany ny zon'ny mpianatra hanana toeram-panabeazana manaraka ny fenitra takina amin'izany. Ary voahelingelina ny zon'ny ankizy madinika noho ny antony tsy mazava nanaovana ny lalana rahin'izany foto-drafitrasa izany tsaraka ny vinam-panajariana fantatra teo aloha. Anterivamanta no andraisan'izy ireo izao fanapahan-kevitra tao ny fanjakana izao. Aminay dia vokatra ny fanapahan-kevitra ny temaka sy anterivamanta ka tsy azo ekena velively. Noho izany, iza ray aman-dreny eo anivon'ny vondrony ray aman-dren'ny mpianatra VRM, ny mainty molaly ary ny maseram-pitantana ny sekoly dia tsy mankatoa velively ny mety ho fanapahan-kevitra mpandalo io ligne téléphérique io eto amin'ny sekoly ka namafisanay ny fitakiana efa natao hatramin'izay. Nanizingizina moa ny solotena mpampianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra fa tsy nisy ny fanadihadiana mialoha na fampahafantarana mialoha nataony mpitondra fanjakana. Iny angamba dia tsorina hoe tsy nisy ny fanadihadiana mialoha raha ohatra ka izay no azo ilazana anazy fa avy hatrany dia olona iasa no nandontom-baravarana. Efa nisy ihany ireo dingana nataony tompon'andraikitra ao amin'ny sekoly sy ny mpitondra fanjakana saingy manoho ny asa fanorenana hatrany ny mpitondra. Dingana fanalovana dia misy ny fanaovana ny communiqué indroa. Misy ihany koa ny fionana mikatro trano tamin'ny tompon'andraikitra manoloana ny tetikasa dia misy moa ny tsy fiainona dia mbola tonga amin'izao communiqué asa fantelo ny zo sa fanifana. Tsaivina fa volany trisay ny fanjakana tamin'ny firenena frantsay izay mitetina 200 tapitrisa euro na manodididina ny 750 miliara ariary ny teti-bola ny teleférika manodidina ny 7 ariary isan'olona kosa ny hosaran-dalana. Pejiny fanatanjahantena nahazo medaly volamena i Madagasikara tamin'ny alalan'ny manjaka anjara lalaina Andriamaro nandritra ny World Tour Online 2024 amin'ny taranja taekwondo. 12 taona ity malagasy voahitra ho tompon-dakery an-tany ity ary to amin'ny sokajy izandriny 7 hatramin'ny 17 taona no nisy azy sy nandrombany medaly volamena. Apikatroka malagasy telo no nandray anjara tamin'ity fifaninanana maneran-tany nandraisan'ny firenena samihafa 20 anjara ity ka samy nahazo medaly avokoa izy ireo. Volamena ny any manjaka Andriamaro. Medaly volafotsy avokoa kosa no azony Miastina Ravloniaina sy Njiva Manakasina. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany anambarany filoha Amerikana Joe Biden fa misy fanampiana amin'ny tetina 2.5 miliara dolara azomenan'ny Kiev raha vao mankatoavy ny anteny mirandolona izany fanampiana izany. Miria Andrianjafy fandresena Randria Miandrosoa Taiziniana. Taorian'ny fankatoavan'ny anteny mirandoolona ny fandaharana asa nanome tokony mpiaradia amin'ny Joe Biden fanampy amin'ny fitazonana ny fahatomombanana arabola ao amin'ny firenena sy hananganana indray ireo fotodrafitrasa tena ilaina. Manatantara ny volavolan-dalàna ho an'ny filoha Ukrainiana izay niona tamin'ny mpikambana ao amin'ny kongresy tao a Kiev. Nambarany tamin'izay fa ny fanakalo hevitra momba ny fomba ahafahan'izy ireo mandroso aorian'ny fanapahan-kevitra mba hahazoana fanohanana ara-miaramila izay tena zava-dehibe ho azy ireo eo amin'ny sehatry ny ady. Nandritra izany fotoana izany ny ministra ny raham-bahiny sy ny fiarovana eo anivon'ny vondrona Europeana ny vory tany Luxembourg dia nanaiky fa mila fiarovana nabakabaka tsara kokoa i Ukraine saingy tsy hanolo tena hanome azy ireo rafitra fiarovana ny tia tanindrazana. Nilaza ireo solotena fa aleony mifantoka amin'ny volalandy amin'ny fanampiana ny Ukraine. Mialatsiny ho Joseph Borrell fa tsy manana tia tanindrazana eto Bruxelles. Ao andrenivohitra izy ireo ary anjara ny mandray fanapahan-kevitra.
tena mafy ny zava-misy ny tenany fa tsy misy ilana azy ny mpandefa tsy misy mpanelanelana ary tsy misy ilana azy koa ny mpanelanelana tsy misy mpandefa hatreto i Alemaina ihany no namatsirafitra fiarovana ny patriote na tia tanindrazana ho an'ny Ukraine na dia milaza aza ny firenena fa tena mila azy ireo mba hialana amin'ny fanafiana na bakabaka Rosiana. Andrasana noho izany fangantoavan'ny antemeran-doholina ny fanampiana Amerikana ho an'ny Ukraine ny talata ho avy izao. Iny vaovao iny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'izao ora izao mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany morainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana ahona marina ny Global News ary ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe les visiteurs ny tenako tompoko lasy tongavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.